ahoana marina mahazaka fanoerana ve ny mpitondra isan'ny nanamarika iny farany herinandro teo iny ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny fanoerana nataony filomarika Ravalomanana mazava aloha fa voasoratra ao anatin'ny lalam-panondrenana izay navoaka ny mpitondra ankehitriny zao ny 10 volana Desambra 2023 fa misy ny atao hoe fanoerana na ny antoko-panohitra na ny filoam-pirenena ankehitriny io aza dia nanamafy io voalazan'ny lalam-panondrenana izay nosoratan'io. Ity mantsy nolazainy rehefa nanontany mpanao gazety izy nandritra ny adihevitra tao amin'ny fahitaravim-panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra. Lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Mazava ny nambarany teo saingy ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia ny hoe izany tokoa ve ny zava-misy eto amin'izao? Lainga izay no namahana n'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny vahoaka malagasy tamin'ireny fampelezan-kevitra ireny. Izany no toetrany filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara ankehitriny. Ny arantsika nahita tsara fa solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka izay ny fidy azy aza tsy naverana io filoham-pirenena izay milaza azy fa ho demokratio. Fanaovana akanjo mena no nampidirana olona amponja. Izany ve ny fahalalahana? Mametra vahoaka hatramin'ny akanjo anaovany? Araka io lalam-panondrenana izay miasa ankehitriny io ihany dia mazava fa manana anjara toerana hitarika ny vondrona iray eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny mpanohitra. Ny kena ve izany amin'izao? Tsy maintsy resahana izany satria firenena no resaketo ary vahoaka no tantany ny filoham-pirenena izany. Mazava ny antony satria nieritreritra ny mpitondra tamin'izany fotoana izay fa izy ireo no mpanohitra taorian'io ka mba anozongozona ny izay mpitondra eo no nanaovany io lalam-panondrenana izay izy tompony aza tsy manaza azy ankehitriny io. Raha tena filoham-pirenena mendrika ho fitaratry ny vahoaka no mitantana io dia na ny hitsipaka ny teny nataony sy ny lalam-panondrenana izay nataon'io aza tsy ho saina. Tsy vahoaka mihitsy no mamaika ny fitondrana fa ny hitazomana fahefana mba anaovana fitondrana jadona eto amin'ny tany sy ny firenena. Saingy ny vahoaka malagasy no mibaby ny vokatra izany. Hoy mantsy izy hoe raha misy ny filoham-panjakana demokraty raha tsy faharoa dia voalohany fa za mihitsy fa voalohany. Mazava ny nambarany teo. Izany tokoa ve ny zava-misy amin'izao? Efa nisy mpanohitra ve nomena sehatra iresaka amin'ny TVM sy ny RNM? Ny fahitalavitra sy ny radio MBS aza namoahana didy mba tsy ho alefa amin'ny chaîne parabolika intsony noho ny fitiavan-tenan'ny mpitondra satria io no haino manjery mba nanome sehatra malalaka ny mpanohitra ilaza ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Amin'izay manko izay tenin'ny mpitondra ao amin'ny TVM sy ny RNM ihany no enon'ireo vahoaka any amin'ny faritra ka na diso aza no lazainy dia izay no enon'ny vahoaka. Hoy indrindra manko ny mpanohitra momba izany no hoe kasika n'ilay hoe fiverenana ny MBS ao anatin'ireo canal satellite rehetrarehetra dia ny parabole, canal plus ary ny Star Times. Takina io ary tsy ndefitra amin'izay satria le zoan'ilay olona any amin'ny faritra mihitsy zany no esorinareo aminy. Efa tsy menareo vary izy mbola tsy menareo vaovao. Fa maninona ny asiana deux poids deux mesures ho an'ny samy teratany malagasy hoe misy malagasy maivandanja dia misy malagasy mavesa-danja. Ka le maivandanja zany dia le any amin'ny faritra nefa nareo miteny fa hoe ny any amin'ny faritra ny tena mifidy anareo, ny any amin'ny faritra ny tena momba anareo, nefa izy ary tsy menareo vaovao ataonareo tsy mitovy amin'ny mponina ty afovoantany. Ny aty mahazo vaovao rehetra tokony ho azony fa ny any atompotranony io hoe misy an'izao nge any Antananarivo any. Fa maninona manao an'izany? Ny fahavalo ny volana febroary iny fanazavana sy ny fitakiana iny
ireo rehetra ireo dia manapirofo mazava fa miaina ao anatin'ny fitondrana jadony Madagasikara. Pirofo milaza ihany koa ho fanampenam-bava ireo mpaneho hevitra izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra io, ary midika ho fanambaniana ireo vahoaka any amin'ny faritany ka mba ho azo ny mpitondra abadoina, ary ihany koa fampizarazarana ny vahoaka malagasy satria ny eto andrenivohitra ihany mantsy no maheno ny tena zava-misy marina. Dia hoy hatrany ny mpanohitra hoe fa ny zava-dehibe dia ny fanajana ny lalam-panorenana, ny lalàna velona ary ny zon'olombelona izay miaro ny zo fototra. Anisan'izany ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana, koa tsy ekena ny fanaovana raha matahoran'ny malagasy izay tsy mitovy hevitra ny mpitondro. Aoka mba tsy atao fitaovana politika hoe aminareo ny mpitondra ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana omeo sehatra ihany koa izahay ato amin'ny tokom-panohitra fa azoanay zany ary samy malala isika reny zavatra nitranga tany Algerie reny, fa nanoana sy nanampy ireo mpanohitra izay nanao fihetsiketsehana ampilaminana ny firenena mitiavana. Fantatray reny, hitanay reny, noho izany aloha omenareo anay zay toerana mba ahafahanay mivory, ahafahanay miresaka, ahafahanay mandeha. Fa rehefa tsy amenareo zay dia lasa makangetrena, rehefa tsy amenareo zay dia makina miarabe, ary rehefa tsy amenareo zay rehefa tsy amena toerana ahafahanay maneho hevitra zay, satria ny toerana izay natokana ho an'ny demokrasia nasianareo fahamboarina. Vola raha ty samy manana vanisany tsy mitondra. Tsisy ilana zany jardin botanique zany amin'ny fotoana zao aloha, fa ny mamaiky ny fampahafantarana ny olona hoe inona ny tokony atao ary inona ny tokony ho lazaina ary izy no afaka mamonjy an'izy. Fa dia mbola mamerina sy manao antso avo ihany izahay, fa alainareo na nientsika ny lalandava eo na 48 heures na 78 heures na firy ny heranareo na firy vonona koa zay fa tongava foana miandreny tokotanina heninareo. Tsy tsara, tsy angina raha tsy vitatsika manarina sy mamerina ny fiaina voaka malagasy rehetra, satria tena mijaly loatra izy ireo, ary aza zany fampitahorana zany natao aty. Mazava ny fitakiany Filomarika Ravalomanana sy ny mpanohitra teo. Diso ambakainy mpitondra loatra mantsy ny vahoaka. Ny fiainana raha teo mafy, any ka tsy mifantoka intsony amin'ny lalakizoran'ny fireneny. Hoy hatrany mantsy izy hoe antsoavo ho an'ny daholo be ho fanavotana amin'ny firenena malagasy. Tsy afaka ny angina sy jery fotsiny any manoloana ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny valana retina Covid-19, ary ny krizy ara-tsosialy vokatry ny tsy fananana asa sy ireo tsy mba manana fidiram-bola, ary koa ny krizy ara-ekonomika vokatry ny fitongana ny vola malagasy sy ny fisonotry ny vidin'entana eny atsela rehetreny. Mijaly, tena mijaly ny voaka malagasy, indrindra fa reo madinika toy ny hoe ny kely tsy mba mamindro. Koa dia manao antso aho, ary antso aho daholo be hoe aminareo, satria vokatry ireo krizy ireo dia latsaka ao anaty antsana mangitsikitsika ny firenena malagasy. Manoloana ireo antso zay ho ataoko aminareo ireo dia reo voaka marobe zay mitaraina isanandro miantsoantso ary miangavy mba hisy jery izy, fa miletsika tanteraka ny fiainany. Tsy manana an'izay antenaina intsony izy ireo,
patony very fanambola velona tsapako hitako ary eniko ny fitarainandreo vahoaka mpivarotro ireo mpitatitra tamin'ny fidinana teny potiny a tamin'ny alaripilasa teo tena ontsa malahelo tokoa ary tsy vita ny selotsenty fotiny izy ty raha ny alahelo fa manoloana izany dia aokoa reo sakatsakana reo ramatahora mbola miantra amin'izy ireo ka raha sendra mandalo ary izahay dia efa mikoropa kely izy ireo mamborona netana kely jananana ary misy dia tena maka ankitsy rano zao ny fananandreo mahantra ireo ao ny mpanararoatra ao koa ny mampiasa ny fahefana ny ampelantanana o reo olona mba jereo fa olombelona mitafinofo sy raha ihany izy ireo tsapako hoe aminareo fa miletika tanteraka any amin'ny lavaka mangitsikitsoka ny fantrana misy eto firenentsika mandeha any amin'ny lalana zay tsy tokony izorany ny mpitondra ny firenena mahantra tanteraka ny akamoronany vahoaka malagasy efa matratra reo ny fitokolo isan-jatotra mahery reo tena fa sahirina ny tanteraka tsy mahita atao fa atao mipitrapitra fotsiny manampitrotraka izany tsoa ny fahasairana sy tsy fahefana mba afaka manampy amin'ireny tsy fahasalamana reny ny fangalana kely hoe aminareo fa nanana kely ananany rehefa sendra mivarotra izy sepitra sy tsy manakale intsony izy ireo ka noho izany tsy angina am'izao isika tsy angina isika satria olombelona mitovy amintsika ary malagasy mitovy amintsika any izy ireo ny tsapa dia diso-kajy ny mpitondra ankehitriny momba ny fanoheran'io any ka rehefa anjarany hafa no manohitra fa izy ireo kosa no mitondra dia tsy mahazaka ny marina mivoaka hoenim-bahoaka sy ny fanoherana ny tsara ho fantatry ny mpitondra nefa dia ny vahoaka ny tompo-teny farany amin'ny fipetrahan'izy ireo amin'ny toerana aiza no faritra tsy hahenona fanampara-pahefana amin'izao eny fa na dia mpitondra iny fotony aza ny fijalim-bahoaka no mahatonga ny mpanohitra ilaza sehanitsy ny dia ny mpitondra io satria tsy fahoriana tahaka izao sy lainga marivo-tototra tahaka ireny mantsy no ny fanarahana tamin'ny vahoaka rehefa tsy voasa tany Frantsy i Madagasikara dia tsy tahotra tsy enatra ny mpitondra milaza fa firenena bokatrosa no tonga sy nantsoina tamin'ireny misy firenena bokatrosa no i Madagasikara ve any amin'izao fotoana izao mahandroso no i Rwanda ve i Madagasikara satria i Rwanda mantsy isan'ny atrika io fotoana io dia rehefa manity sy milaza ny marina amin'ny vahoaka ny mpanohitra dia hoe mpanelitsao raha io filoam-pirenena io tokoa moa izao no mba ilanjana vatapaty tahaka ny teny analakely ireny mba ahoana e ho zakany ve ahoana marina e